Orinan'iza oetsika izao moa dia mikasa anao asa fanadiovana ireo lobolobo eny amin'ny faritry ny université ny mpianatra amin'ny fahaenina ny volana febroary ho avy izao. Isy ihany koa ny fananganana fikambanana miady amin'ny herisetra eny amin'ny université. Ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana izay indrindra ny alatsinainy 24 janoary ho avy izao no fetim-potoana farany napetraky ny voamera manokana hitadiavany sosikevitra mahakasika ireo mpianatra any ivelany izay tsy nahazo vatsim-pianarana. Ezahana ihany koa raha ny fantatra ny anafainganana ny famoahana ny vatsim-pianarana ireo mpianatra eto an-toerana. Ravakandriamanala sy Stefana Razafy Manjimby. Nampy atonina vonjomaika ny fandefasana mpianatra entohan'ny fanjakana makany ivelany indrindra fa ireo mpianatra amin'ny taona voalohany sy roa ana naissance mandra-pahitany vahaolana maritra. Io no baiko nomeny lehiben'ny gouvernemanta Omer Berzik nandritra ny fivoriana manokana tanterahana omaly teny Mahazoarivo makasika ny fisian'ireo mpianatra ny velany tsy nahazo vatsim-pianarana. Natsangana tamin'izany fivorian'izany ihany koa ny voamera ahitana ny solitena ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny ministera amin'ny vola sy ny tetibolam-panjakana ny solitena ny Conabex ary ny solitena avy amin'ny primature. Tsy maintsy mahatafavoaka sosikevitra io voamera io alohan'ny alatsinainy 27 ny volana janoary 2024 atolotra hodiniana amin'ny filakevitra ny gouvernemanta sy ny filakevitra minisitra raha nivoatra tamin'ity fivoriana omaly ity. Misa 900 eo ireo mpianatra ny velany izay ny ankamaroan'izy ireo moa dia tsy mahazo vatsim-pianarana avokoa ao amin'ny taom-pianarana 13 sy 14 ity dia izany ny tsy hampisy firy ny olana eo amin'ny famoahana ny vatsim-pianarana mpianatra ho an'ireo mpianatra eto an-toerana. Nitondran'ny ministra fanazavana ihany koa ny natonga ny fahatarany famoahana ny vatsim-pianarana tamin'ny taondasa. Raha ny bory moa volazako teo efa mba efa natao ihany ny projection amin'ity taona ity manantena zay raha tsy sampona hafa koa mitranga raha neto an-toerana tsy resaka ny anyvelana ino mbola avelantsika any le anyvelany fa neto an-toerana manantena zay fa angamba tsy dia hisy olana loatra tahaka ny fahitatra amin'izay iny bourse iny neto an-toerana ny amin'le lazainao hoe 41% ihany azo io nge tsy ny université n'Antananarivo rery ihany satria ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia mametraka le ataony hoe taux de régulation tamin'ny fon'ny taux de régulation amin'izao fotoana izao dia 8,8% ka tsy afaka mampiasa mihoatra an'io anao amin'ny vola eo am-pelantananao na dia ao anaty kitaponao aza le izy tsy mahazo moatra an'izay 8% zay amin'izao fotoana izao fa any amin'ny deuxième semestre indray misy fiovany io zavatra io ka na manankory le olana tsy maintsy hatrehiny io hoe matoa misy ny olana tsy maintsy tadiavina ny vaolana. Nambarany ministra fampianarana ambony fa tsy maintsy irosona amin'ny taom-pianarana ho avy ny fametrahana ny rafitra LMD ka tokony efa iroso amin'izany avokoa na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Mbola sekoly tsy miankina misa 20 sekoly apampiofana mpitsabo-panampy 12 ary sekoly miankina amin'ny fanjakana 12 ihany hatreto no efa nahazo habilitation avy amin'ny CNH. Ny habilitation moa izay marina fa mbola dingana fotsiny ihany makany amin'ny rafitra le LMD satria mbola mila ny accréditation sekoly vao afaka moka mari-paizana ka toavy ny fanjakana. Androany moa no nanatanterahana ny lanona fampiarabana no ny fatrarana taom-baovao 13 sy 14 ho an'ny fianakaviam-be ny ministera ny fampianarana ambony. Tetsy amin'ny kianja amin'ny tafona Korondrano nanatanterahana izany.